Manoloana izay raha teny akatsy izay indrindra miantso firaisan-kina anambatra ny heriny androany ny solotena ny mpianatra tranainy nianatra teny ankatso na ireo mianatra eny amin'izao fotoana izao na ihany koa ireo fa nianatra teny tranainy efa nandalo teny zany. 20 kilometatra miala ny Vangaindrano no misy any Manambondro. Raha tsara ny lalana tokony eo amin'ny ora iray eo no amin'ny tany ty lalanty amin'ny lalan'ny fiara saingy amin'izao fotoana izao any amin'ny adiny 10 any farafakely no anaovana ity lalanty. Mizarra roa ny lalana raha atreo Manambondro. Misy ny melony iampitana amin'ny lalan'ny baka eo an'ireny ranony Masianaka. Ny tapany farao kosa miala avy eo amin'ny baka io miazo any Manambondro. Ty fiara 4x4 matanjaka ty aza zao no nanjo azy mandalo amin'ny lalan'ny Manambondro. Efa misy hatrany kosa ireo miandry amin'ny angady hanavitra ireo tafahitsoka dia miara-metany eo ny rehetra. Tsy misalasala no miteny eto mialatsiny fa koro no mpitandro filaminana. Kanefa raha regny zavatra nataon'regny mpamitahiraka tamin'regny dia manala baraka ny koro satria mpianatra ihany ene ny tonga mpitandro filaminana ka amin'ny fomba ahoana raha iregny ny fomba isamborana sy anitsiana azy amin'ny mampianatra azy zanaka regny ary zandry azo ahitsy azay ny anaraniko amin'ny zavatra tsy mety ataony fa tsy vonoina. Iza moa no mpitandro filaminana ho tonga eo mitoerany raha ohatran'iregny ny fomba nampianarana azy tany amin'ny école de guerre na tamin'ny akademia nianarana. Ka zay no mahatonga anay zany sa miteny mahitsy ary mivantagna mialatsiny miala fondro fa saingy tsy hiala saloha fito kosa. Tsy mpitandro filaminana rehetra teny akatsy ngeny nanao ny zavatra io fa tamin'ireny sary reny fa vitsivitsy dia zay no hoe mbola aleo atao fanadihadiana na tamin'ireo vitsivitsy ireo dia nisy ny nanana retenu misy koa nisy nanana retenu ary nisy nanakana mihitsy ny manamboninahitra ary zay nanaovana hoe tsisy baiko makasika an'izany mihitsy ataovana izao tovolahy io. Zao ny zavatra ampahafantariko anareo ny ato aminay zany raha resaka récompense, lettre de félicitation, avancement sy ny sisa zany no baribary fantaboaka fa raha ny règlement anay ato mihitsy lesaka hoe fanasaziana fanagadrana sisy zany zavatra mana caractère secret daholo fa efa nambarako mazava teo tsy maintsy indray fipetra zay raha ohatra ka misy charge contre anjenanao zavatra tsy ara-dalàna. Raha toa mbola iadina mafy ny resaka alabato eo amin'ireo mpanao politika amin'izao fotoana izao, ny rarakopana kosa izany vato izany teny akatso. Rehefa tapitra izay fotoana izay niverina niditra tany anatin'ny faritrin'ny université ireo mpianatra. Niverina indray ny sary mihetsika toy ny isan'andro. Mitoraka vato ireo mpianatra mamaly lacrymogène ny mpitandro filaminana dia avy eo mifampijerijery eo avy eo samy mody. Andraikitry ny ministeran'ny indostria rery no mandinika ny fiverenan'ny fisokafan'ny orinasa Tico na ny tranombarotra Magro hoy ny ministra androany. Betsaka ny zavatra mila dinihana araka ny nambarany no mariandrao teo fa mbola misy ny volam-panjakana tsy voalohan'ny orinasa Tico. Ny any filoha teo aloha zany sidika Magro na Konrano tsara fantatsika fa Magro na Tondrano hoe tsy any Tico tsy any Magro misy tompony io tsy any zareo.